Talata fahadimy ny volana oktobra taona 2024 faly miarabantsika rehetra zay manaraka ny fanio-kevitra iraisana izay ho an'ny Mpanao Gazety mivondrona ao anatin'ny Cellule De Crise izay mitsangana nanomboka ny farany herinandro teo manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fahapotehan'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay no horesahana ao anatin'ny ity fanio-kevitra iraisan'ny Mpanao Gazety rehetra ity. Namana maromaro no hiakatra eto aneo hevitra, anisan'izany ny namako Prince Manatsoavina, eo ihany koa ny namana Mpanao Gazety Ts Rabelalao. Avy hatrany angamba tsy atao holavany resaka fa irosika ao anatin'izay adi-hevitra izay manodidina ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ary miazakazaka ny fivoaran'ny vaovao amin'izao fotoana izao. Faly miaraba anareo namana moa zany Mpanao Gazety izay iresaka mikasika an'ity olana eo anivon'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ity. Faly miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandarana miheno ihany koa ary indrindra fa tika namana Mpanao Gazety rehetra zay tafiditra ao anatin'izao crise izao. Ny zavatra tiana apetraka angambany dia ny anagnako fitaroana eto de tsotra. Ny solotaigna ny la Gazette de la Grande Île. Fa maninona moa la Gazette de la Grande Île no miditra ato anatin'ny Cellule De Crise dia rahana mahalala fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fepetra takina ny fenitra takina amin'ny fanaovan-gazety ny zavatra mitranga amin'ny fanendrena fifidianana ny filohany Holafitry ny Mpanao Gazety zany. Azo atao angeny tsy asiana ny Holafitry io tsisy dikany io na misy na tsy misy fa ny resaka hadalana zay aterakin'izay ary misy fiantraikany any amin'ny fanaovan-gazety no tsy mety fa manapotika ny asa fanaovan-gazety. Ka izahay miaro an'izay asa fanaovan-gazety izay de miditra ao anatin'ny Cellule De Crise izahay. Voalohany indrindra zany tsy ekenay lay candidat tokana. Iny zany aloha de oka azave. Raha voanzavatra ny candidat tokana de fa tsisy tsony zay. Satria misy principe angeny ny fiainana ny ligne ny zavatra atao amin'izao fotoana izao. Ny principe tsy izay tsony fa tsy maintsy fifidianana. Zany hoe misy olona maromaro zany tsy maintsy milatsaka ao anatiny. Efa hita nefa nisy magoy atao anatin'ny fanendrenan'le izy. Faharoa, raha jerevana ny zavatra misy dia tena tsy ekenay ny candidat mpanjakana. Izahay zany amin'ny la Gazette de la Grande Île de tsy manaiky candidat mpanjakana. Ny antony tsotra, raha mijery ny lalàna fanaovan-gazety isika dia ny fahavalo ny Mpanao Gazety voalohany ange de ny fanjakana. Nataiza régime manisy, nataiza fanjakana nisy eran-tany de ny fanaporetana voalohany indrindra ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana amin'ny firenena anankiray dia ny fanjakana no mitondra azy. Donc raha ny fanjakana indray zany no asainao mitarika an'io de tsisy demokrasia ao amin'ilay firenena anankiray. Tsisy ny resaka fahalalan'ny fanaovana gazety eo amin'ny firenena anankiray satria mandidy mihomana juge parti ny fanjakana zany eo anatrehan'izay. Ny antony de tsotra, amin'ny fanaovan-gazety de misy ny atao hoe ligne éditoriale tsy ho tenenina intsony zany. Ity ny zavatra tsy maintsy arahana ary io ny patron no mametraka an'io. Zany hoe ny patronao zany ny fanjakana de ny fanjakana koa enao hanotra ny fanjakana. Kanefa ny liberté ao anatin'ny fanaovan-gazety zay zavatra be deabe ao anatiny. Ka izahay zany tsy anaiky an'izay, faharoa tsy afaka hiaro ny Mpanao Gazety io. Lay candidat tokana zany tsy afaka hiaro ny Mpanao Gazety. Manarakaraka an'izay fa expérience efa vécu teto amin'ity firenena ety ny zavatra nitranga. De ina zavatra nitranga. Nenay zay manana fandarana atao hoe vaky batsilana any la Gazette, mandeha any amin'ny Facebook, tsotra tenenay eo daholo
vakina no batsilana tsy isaky nafinafina tenenina ny marina zay fandraisan'ny olona azy tsy raharahanay fa lazainay ny anay zay marina hoe izao ny fijerinay araky ny mahamarina azy tao amin'ny andro ny fiarakotomaro nge président ny ordre de journaliste nga ny zavatra nataony fantatray ry fiarakotomaro rehefa miresaka ty ivelany fa rehefa tereny asa ny ry fiarakotomaro tsy afaka manao ninininy matahatra ny kapokany izy matahatra ny vola hiditra ao anaminy izy matahatra ny karamany tsy ho tapaka izy matahatra ny affectation izy dia manaraka zay teneny lehibeny eo ary misy ny zavatra be debe zany zay apetraka ao anatrehan'izay mba tsy hampandeha ka zay tianao ataoko rehefa te hanao dictature ianao rehefa te hanao fitondrana maloto anao dia travaillena ny resaka fanjakana izay ka zay tsy tianay avy aleo andeha alalaka araky ny lalàna iraisam-pirenena samy mahalala isika araky ny lalàna zay nataotsika zay manahirana ankehitriny satria misy mikimaky koa anatiny ary misy zavatra manahirana be dehibe ao anatiny ka ny izay zany tsy manaiky an'izay za eo amin'ny la Gazette de la Grande Île mety antany Cellule mety antany Proussi zay miaty hevitra eto hoe ona marina ny positionareo asa fanaovan-gazety de tonga izahay ary tena lazanay fa izay tsy makasitraka an'io solotena ny la Gazette de la Grande Île no eto ao amin'ny anaran'ny la Gazette de la Grande Île no iresahako eto eo indrindra manko no mialohany ivadiako ato amin'ny Prince Ramanatsoavina voalaza fa hoe zay foana moa zany ny ady hevitra ary ezahana vily any ny sainy ny mpanara-baovao ny amin'ny hoe reo ange mpanao gazety mpanohatra eto ianareo avy eo amin'ny la Gazette de la Grande Île zay isany mivoy ngamba ny mitatitra ny vaovao avy amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny fijerinao azy hoe tena izay tokoa ve ny fahitanao ny Cellule De Crise zay mitsangana am'izao fotoana zao hoe roitina ny am'izay resaka hoe mpanao gazety mpanohatra no mivondra aoka hazava ary ko anareo mpijery la Gazette de la Grande Île angamba no orinasa fanaovan-gazety voalohany indrindra eto Madagasikara tsy anatoko politika ny MBS anatoko politika ny RNM manofanjakana atoko politika koa zany ny Real TV any Real iny mangamanga iny ny ina mo ty ny RTA miaraka amin'izy mo ty razafindravahatra iny sa miaraka amin'izy rehetrarehetra fa ny la Gazette de la Grande Île tsy manana toko lolara somary mandeha rery la vérité imprimée ny anay ao zay tratranay eo de tratra fidèle razanako pira ngefa nohanina tao nga misy état d'âme ao rehefa tsy mety de asinay ny anay de mifanaraka andray de fanaova-gazety to teneny tsy mahamarina sy mampety an'io ka ny anay zany tsotra zay tsy momba aniza tsy momba aniza fa ny anay asa fanaovan-gazety no toananay de asa fanaovan-gazety ny fahalalana amin'ny fanaovan-gazety no ataonay de ataonao zay tsy midika velively mihitsy hoe raha beloloha tsy manana ny atokony zaho tena manana ny atoko arema ny atoko fa tsisy resaka rema amina gazety za raha tsy manoratra rema mihitsy na indray mandeha ao iresaka mikasika ny la Gazette de la Grande Île ihany sika rehefa avy eo satria anisan'ny vaovao nalaza ary atao hoe ny tanany sainy maro ny zavanisy izay hoe nitoriny ny ramatoa ministra mivady anareo tao amin'ny la Gazette de la Grande Île fa ivadika atao amin'ny namako Prince Ramanatsoavina io ny olana mitranga eo amin'ny tontolony ny asa fanaovan-gazety am'izao fotoana zao potika tanteraka satria na tiana na tsy tiana misy ny fizarazarana eo amin'ny mpanao gazety ary samy manana ny hevitra voiziny na ny andaniny na ny ankilany am'izao fotoana zao anisan'ny tanjony ny Cellule De Crise de ny hoe foano fifidianana izay atao amboletra io fahitanao azy ny zavanisy aloha zany efa hatramin'ny ela ny holafitry mpanao gazety tariany Gérard Rakotonirina no nanao antsoavo hoe tsy mety ty zavatra ataon'ny ministera ty fa samy variana teny ihany ny mpanao gazety efa teneniko foana zahay ny zavatra nisy de rehefa tena nataony amboletra le fametrahana le candidat tokana de taitra daholo amin'izay isan'ny tena taitra ihany koa zany moa ny tena tsika matoa tsika nanangana an'izao Cellule De Crise zao
nena tsy de iverenako firy-tsony inona satria mbola maro ny ankizy hitatitra sy resaka eto hoe inona no zavatra tsy mety le lalàna ny article 55 bis nouveau nasosoka fotsiny tao ny arrêté maro isan-karazany zay nanaovany am'zay sepatan'ny ministra entiny bakona samy reren'le holafitry ny Mpanao Gazety sy ny asa fanaovan-gazety zay mbola samy hitondra ny anjara fitenenany sy ny fanazavany eo ny Mpanao Gazety namana maromaro fa nena ny tiako tsindrina de ny ety am-piandohana de hoe candidat mpanjakana candidat tokana anaty listra misy olona 3.7 isa hatram'izao mbola tsy fantatra hoe izy avy re 3.7 isa mandrafitra an'le listra afa-tsy mivitsivitsy kely zay tany isainy reny olona mba fatapatatry ny ankizy eto Antananarivo. Tiako tsindrina de hoe tsy misy mahafantatra an'le candidat tarika aloha ny akabetsahany za tsy tiako tsony le manao an'le hoe akamarony satria efa ataony avaria amin'ny ankila fitenena le sa ny akabetsahany Mpanao Gazety any amin'ny faritra izay miantso atsika de miteny daholo hoe tsy mahafantatra an'io vehivavy io zay. Tiako tsindrina eto hoe na isika eto Antananarivo arany tsy mbola nahita nandre mandeha raha hoe inona nisy Ramatoa Monica fa tonga tamin'ny antso nataon'ny JM, inona nisy Ramatoa Monica fa tonga tamin'ny hetsika nataona Mpanao Gazety, na Mpanao Gazety tanora, na Mpanao Gazety fanatanjahantena, na Mpanao Gazety misahana ny fanadihadiana lalina sy ny sisa, mbola tsy nahita ny tavan'izany Ramatoa Monica zany. Fa iza eto amin'ny gazety Basoafa de efa nahita ny tavan'ny Ramatoa Monica le nanoratra pejy 5 zay sy izy moa ny niarana farimbona tamin'iny, zay no tena nafatarako azy. De te anindry koa eto fa zao de tia ampiandohana mbola tsy lany akory Ramatoa Monica de efa mivadibadikevitra, tsy azo itokisana, tsy azo ametrahana fitokisana ary na ny olona nangatahany famonjena, nangatahany fanampiana, nangatahany hevitra arany de lasa vinitra taminy satria nivadika izy rehefa aniala teo amin'ny fifampiresahana. Tiako tsindrina kely hoe taorinan'ny conférence valandresaka nampijoroana ny Cellule De Crise tamin'ny alahady teo de nanantona teny amin'ny toerana nisy atsika ny candidat Monica. Aleo izy atsaitsika ihany candidat tokana Monica. Rehefa nanantona teny izy de naneho ny heviny izy hoe tena tsy mety tokoa le izy rehefa mifandresy lahatra teo hoe inona ny mampatonga anareo manohatra sy mijoro manangana an'ity Cellule De Crise ty. Averiko kely le fanazavana tamin'iny hoe lay rafitra mihitsy nitondrana n'le fanatanterahana fifidianana no tsy ekena fa tsy tsangan'olona na hoe i Monica no tsy tiana ao anatin'le zavatra na de mazava be ara fa tsisy mahafantatra Monica ary tsy mbola misy nahita zavatra natao Monica teo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety afa-tsy ny zavatra soratany angamba tsy fantatro. De rehefa nazavaina tamin'le izy hoe na io lalàna mandrafitra ny 3.7 article 55 bis nouveau io aza tsy nekeny vaomiera teo anivon'ny antemeran-doolona akory io satria nokasainy Ramatoa ministra nasisika fotsiny tao misy PV an'izany ary misy ny loolona filohan'ny vaomiera sy sekretera vaomiera de manamarina sy mijoro amin'izany mihitsy fa tsy nekeny zareo niditra tao zany io fa nahagaga an'zareo hoe tafiditra tao ihany le izy taty ariana. Ny teo anivontsika moa eto moa ny namana député Fidèle Razarapera hitondra an'izay fanazavan'izay rehefa aveo fa rehefa nazava tamin'le izy de inona raha ozy ny atao. Nazavaina taminy fa ny hanafoanana an'io fifidianana io mihitsy aloha no atao de miantso fihaonam-ben'ny Mpanao Gazety, fikaonandon'ny Mpanao Gazety asizy mihitsy no antsoina de eo mikando mijery hoe inona marimaritra iraisana hitondrana an'ity raharaha ty mba hisiany filaminana sy firindrana eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Hotsindriko ihany ty satria tsika manana porofo amin'ny zavatra rehetrarehetra zany misy ny feo manamarina an'izany hoe eny ary fa anaiky fa tsy hanao fanambarana zao fa amin'ny alarobia zahay ho avy ao amin'le fitaom-pivavahana karakarainareo de ao
no anao a déclaration ilazany tsy andraisana anjara am'le fifidianana zany de efa mana foana le fifidianana aloha olon-dehibe tsika mifanaiky teo a tsy fantatra moa zay nahazo anazy tany efa niteneniny atsika teo fa ny pression misy izy raha teo matahotra élimination physique ozy izy satria mpilalao basy ry izy mivady efa malaza be moa rabe lalao tena namoaka an'ireny de matahotra élimination physique izy ahoana ny sécurité ako amin'ny asako ny zanako ny fiainako sy ny ohatran'izany de niara-teny teo ny mpanao gazety namana hoe matoa misy ny fifampiresana ohatr'izao a de mijoro zahay a miaro anao zahay a efa misy ny rafitra rehetra ahafahana miatrika an'izany fa tsy fantatra moa zay nahazo anazy tany a ny alina n'iny fa ny apitso de tena niova tanteraka ny zavatra rehetrarehetra ary tena mivadika mihitsy le resaka zany mba tsy tanterako zavatra be dehibe eo indrindra no somary sotomy kely hoe rovina zany no avoaka lay porofo a lay feo voalaza teo hoe nisy an'izay feonan'izay ary faharoa a voalaza ihany ko ny amin'ny hoe fananinina no hatramin'izay no tsy niantso an'izany AG zany zay zavatra tokony ho resahany eto ihany koa hoe nisy ve zay zavatra zay a na nahoana ny fananganana n'ilay commission nangambany a ho an'ny principe manantsoavina ihany. Ny Holafitry ny Mpanao Gazety a de efa miantso AG indrosa intelo fa rehefa miantso ry zareo a de mahay mitety foana ny tonga mamaly le mahatsiaro hoe ilaina le fiaonam-be zay foana ny tonga mamaly tsisy an'izany Monica zany tsy mandray anjara amin'izany izy tsy hahenona hevitra akory ary izy misy ny fikaonany misy ny fivoriam-be a misy foana fa izy ny tsy mamaly tsy mbola hita Monica nandray mandeha arany tamin'izany antsony OGM zany ny OGM isaky ny mandeha mitety faritra manao an'ireny fampiofanana samihafa ireny a de miaona mampiantso andreo Mpanao Gazety any amin'ny faritra foana fa misy ihany koa moa tsy mamaly satria efa erahantsika malala ny pression ataon'ny fanjakana amin'ny Mpanao Gazety ny ainao manjery mpanjakana fantaninao teo hoe rovina ny avoaka ihany koa le feo ny feo a matoa mivoaka de efa fanapotehana ny dikan'izay satria rahantsika na eno nenoantsika teo ny feo a inona ny zavatra nitenen'ny Monica inona ny zavatra atahorany tao anatin'ny tao mbola ferovana Monica tsy amoahana an'le feo satria raha ny teniny de mavita mamono olona ny olona manaporitra anazy amin'izao fotoana izao élimination physique ozy ny atahorako satria fantatrareo fa mbilalao basy reo any anatin'ny feo zany ka raha izany no avoaka feo hatramin'ny voalohatra hatramin'ny farany a tena mifona fa vehivavy a ohatra Monica ihany a tsy mbola andro n'izao fa misarika foana ny sainy Monica hoe tongava saina mijoro satria tsy androany ihany ny asa fanaovan-gazety tsy androany ihany ianao ny anao gazety fa mbola hoe la ny lalana mbola lavitra ny lalana mbola betsaka ireo namana Mpanao Gazety a zay hiakatreto moa zany hitodika amin'ny namana Mpanao Gazety tsy aisy rabe lalao ino ny zavatra nitranga fitoriana nahazo anareo tao amin'ny La Gazette de la Grande Île aiza ho aiza iny raharaha iny amin'izao fotoana izao a tsy haiko firy herinandro sika zany zay no lasa ny faneho-kevitry ny olom-pirenena de ny hoe matanjaka zany La Gazette de la Grande Île zany a manana porofo tokoa ve ianareo ho an'ireny zavatra nivoaka ary nametraka atao hoe cadre kely mihitsy ao anaty gazety amin'izao fotoana izao a tsy matahotra ny ministra ve ianareo amin'ny La Gazette de la Grande Île fa maninona moa no atahotra tsy tokony anao Mpanao Gazety nge rehefa matahotra tsy ahavoalaza ny zavatra marina tokony atao nge satria saripady nge ny asantsika Mpanao Gazety ary raha jerevako izahay ngamba mba anisan'ny elaela ihany satria efa zokonjokony efa 10 taona mahery ve nanaovako fanaovana gazety de tsy ahalala ny zavatra tokony atao na amina resaka lalàna na amina resaka inona izahay tsy mandany anaty na miandany ery ary averiko ndre mandeha nandehanana eto ny nandehanako aty rehefa avy mifampidinika zay tao ampiasana de hiaro ny position nay amin'ny La Gazette izahay tsy mpomba fanjakana
izahay tsy mpomba ny mpanohitra fa zahay miaro ny asa fanaovan-gazety ka rehefa asa fanaovan-gazety no atao dia ataonay tonga zahay ary tsy mialy zahay izay kosa nefa ny manaraka ny zavatra misy ankehitriny dia ny resaka fanjakana zany satria ny inona ny eo anatin'ny fanjakana ny foto-kevitra republikanina zay tsy maintsy miainga avy eo anatin'ny constitution ianao ary miala am'izay daholo ny zavatra zay tokony ataonao faharoa mipetraka amin'ny état de droit isika amalikon'le teninao teo sarotra ange zany miteniteny foagna zany za tsy hiteny profeto ary tsy hampianatra mpanao gazety ary tsy ilaza ny resaka fanaovan-gazety samy mahalala an'izany daholo samy responsable ny zavatra ny teneniny sanatry ny vavy ve de za zao ve de hiteny zavatra tsy marina kanefa nefa mba jerevy ny voliko firy taona nanaovana nyty asa fanaovan-gazety ty ary tsy izay ihany fa izahay rehetrarehetra ao ary ny hevitra anay ao tsy hevitra ny olona anankiray fa ny hevitry ny rehetrarehetra ary ny ligne éditorial anay mametraka ho ty ny zavatra tokony ataonay tsy resaka teknika na resaka journalisme fa izahay mamoaka ary hitanareo ndraindray zay tia ny mpanohitra satria mandeha makany amin'ny fanoherana ny fomba fijerinay satria zay ny zavatra misy zay ny zavatra marina ndraindray zay tonga de hala ny mpanohitra satria tsy mifanaraka amin'ny eritseritsy le olona mitolika eo satria zay tsy manao idéologie fa ny anay ny idéologienay ny resaka lalàna amin'ny fanaovan-gazety asy io orinasy io ka ny fomba fijery zay ndraindray zay tia mpitondra fanjakana satria manindrahindra ny zavatra tsara ataony sy milaza ny zavatra tsara ataony fa ndraindray koa zay tena raha fanaika io jerevo ny la gazete tena petraka io miala fa totakely sanay ny miteny an'izany miala fa veta miaraka mahita isika teneninay zany raha miteny anao hoe teny ratsy ve zany tsy teny ratsy zany comportement na olona zany ka ny comportement tsy teny ratsy mbola azo edikevitra ngeda be zany miala fa vendrana ary raha miteny koa zay hoe miditra any amin'ny vie privé zay tsy adikevitra amina lalàna fa ny lalàna de any amin'ny tribunal ny fiadiana azy fa zavatra fantatray kosany misy pobasy tany profony zany akaiky préfet de police n'Antananarivo nge ny nangalany basy tany amin'ny le atao hoe patsa fotsy zay moa ny filazany olona azy am'izao fotoana zao ny retirena nalaina ny basy tany de nanontany an'le préfet de police mihitsy ny za raha be laolao fa nanina suspect na tsy fanarahan-dalàna izy osy satria ny olona mitazona basy tsy maintsy arahana ny lalàna resaka ny fanaovanay zany ny anjarako vitako izy izy am mampiasa ny administrative azy fa ny fanjakana sisa manao azy de diso hoe zay eo amy la gazety de manaprofo ny zavatra misy rehetrarehetra de tena ny ministre am'izao nge lalatina zay tson'olona hoe mamasosy nge mpiara-miasa atao aminay mpiaraka mpanao gazety niaraka atao aminay siry fidèle zany tsy niara-ny asa fa mpinamana niaraka teny akanja niaraka tamin'ny asa fanaovan-gazety niara-ny ady ny fanaovana an'io iny moa samy manana ny tanjony zay tratrariny rehefa avy eo fa ny akosa ny tia ny zavatra tiako apetraka zay tsy midika velively mihitsiny hoe satria zaho zany namany fidèle razanam-piera ohatra de misy raha tsy ataoko de tsy hiteny zay fidèle razanam-piera aiza no avy ny firenena na tsy hiteny iza mahita ny zavatra tsy mety ataon'ny fidèle razanam-piera na ianao sy aloha misy zavatra tsy mety ataonao mivaona tanteraka le izy mpitary bary vilam-bava isika ka ny anay tsotra ny an'ny vérité imprimé ity ny marina zay koa tsy miteny hoe io ny marina fa zay ny ligne éditoriale anay ligne éditoriale no mametra ny zavatra ataonay rehefa tsy mahataty aho miala tao ka izay zavatra zay no tiako apetraka mihitsiny hoe izay tsy mpomba fanjakana velively ary zay koa nefa tsy mpomba ny mpanohitra fa zay miaro ny démocratie miaro ny institution zay miaro ny institution
ina anao atao hoe institution ny androm-panjakana anao rovanay atant que olo-pirenena ary tokony anao an'izany isika ary tsika zao miady atao anatin'ity le resaka ina moa ty demokrasia ty adiny fanaovan-gazety ty tandindondoza ny asa fanaovan-gazety tandindondoza koa ny raha-pirenena eto satria mety hitarika zavakafa zao aza mandrefa fepetra amin'iny hoe fanjakana ahitany azy za raha bilalao mahasamy teny an'izany be dehibe ny zavatra nenako zay satria nanomboka hatramin'ny crise tao 1972 efa niaina ary tao anatiny zay crise teto Madagasikara nanomboka tao amin'ny 72 fantatro de miteny aho amin'ny ananany fotom-hevitra républicaine tsy tia crise fa raha tsy asiana fandamina no hitarika zavatra be dehibe satria ny olona ngesa manana conception de la vie eny ary ao anatina situation salama zao manahirana be tsy ny olona mahavita zavatra eo anatin'ny fitondrana anankiray no oentiny tenena hoe za mahavita zavatra de ho tiany olona na ianao tsy nahavita ninina koa de milaza hoe tsy ho tiany olona fa na nahavita anao na tsy nahavita fa misy ny atao hoe opinion fa rehefa micontre ny opinion publique na nahavita anao na tsy nahavita na tsara nataonao na ratsy nataonao dia misy fetraka angeza be zany ary surprise ho an'le olona zay mitondra zay ihany ny surprise nge be dehibe nge ny olona nanao zavatra teto e ka izay zavatra zay ny selony tiako apetraka hoe mila fitandremana io satria raha zao crise mahazo any Madagasikara izao no mbola ampina crise sy hafa indray mikiotika andraisitsika za tsy mahatatsony satria ny sy mana ananankiray zao fa ho 300 000 ny fer anankiray 300 000 ny fer 12 zay ny vidina 125 000 taloha ny vary efa be dehibe raha mbola plus crise so ihany fa tsika fa tsy mba afaka an'le covid-19 ka raha zao ny mbola ampina zavatra ndray mandeha sarotsarotra ary sao de ty zavatra lalàna fanaovan-gazety fifidianana ty no hitarika zava-dozy eto amin'ity firenena ty de miteny zay amin'ny lagazety efa mba expérience be dehibe ihany natao 40 ans de nanaovana gazety ve tsy vitan'izay fa mbola nanao idéologie be dehibe ihany ko ary mpanao politika vo zay vo nanao ina moa ty idéologie fa nahy sarana tsara le zavatra le natao ary efa nitondra firenena nanany expérience na tsy nitondra tantara de lazaiko hoe ry mpitondra fanjakana ary tokony heritreritra lalatiana rakotondra zafy satria hafandresany to amitsika mbola hiteny eo ny namana izy moa ty mpanao gazety zay tena ny famoy vota aminy Fidèle Razarapiera fa rehefa tonga amin'ny toerana hafa ny resaka ka za miteny ny fiatraikanyio any amin'ny fitondram-panjakana ny olona tsy manao ninina no voatony eto satria efa mparitaka an'izy io ya eto ny namana Fidèle Razarapiera ihany koa zay sady solombavam-bahoaka nandalo teny amin'ny assemblée ity raha ity eto ianao namarina ny aminy hoe nisy ve ty 55 bis ity sa tsy nisy eo ihany koa ny aminy hoe mpanao gazety azo lazaina fa efa ela tokoa ny lomany tao anaty zany tontolo ny asa fanaovan-gazety zany misy ny olana ankehitriny ary olana lehibe satria tena potika ny tontolo ny asa fanaovan-gazety fahitanao azy miaraba selo miaraba ny namany efa fandimy teta miaraba n'izay olona manaraka n'izao fandarana zao bon ny asa fanaovan-gazety mo asa masina ho antsika ary masina amintsika ty asa ty tombony ho anay tsy za rery fa be da be ny namana mpanao gazety zay efa nandalo teo amin'izany atao hoe sehatry ny anteny miaram-pirenena zany raha tsy resaka fa tsy reo zoko teo aloha tsika Setaratovasona Ndrenjato Vonson zany zao efa mpanao gazety nefa efa nandalo teo amin'izany toerany sombamboaka zany koa nandalo teo amin'ny anteny miaram-pirenena amin'izao fotoana zao misy mpanao gazety eo amin'ny telo ao anatiny anteny miaram-pirenena zany ray avy any Ambositra ray avy any Marinarivo za moa zany Ambatondrazaka ranomarina de tombony ao anatin'le vomiera zany io fisiny ataontsika hoe mpanao gazety solombavam-bahoaka io satria sady matianina eo amin'le sehatra ianao no tsara toerana ao anatin'le vomiera satria vomiera anankiray ao anatin'ny vomiera maromaro na anivony teny miaram-pirenena misy amin'ny 20 mahery ny vomiera ny serasera zany rehefa tena nataony ny adihevitra tao anatin'ilay asam-bomiera zany rehefa tonga ty lalàna ty ny olana manko le lalàna zany ministera ny mitondra anazy teo anivony anteny miaram-pirenena
rehefa nanontany ny filohan'ho lafitra zany tamin'ny fotoanandrony ianao no nanolotra n'lay lalàna teny amin'ny Carleton natao isan'ny nanatrika ny fanolorana ny lalàna mihitsy de ny teny ny filohan'ho lafitra zay raha kotinirina tamin'izay fotoan'izay hoe raha matoministra tokony tsisy iovy ty zavatra ty zany fa hijanona arak'io atrikasa zay natao tetezana faritra io fa rehefa nanontaniako azy le tonga teny aminay de ny teny izy hoe misy fiovany ny rijateny tonga teny aminareo teny anivony teny miara-pirenena tsy nanakana anay tsy hanao ady hevitra nefa zany rehefa hoe io le tonga teny dia io no diniana zany hoe misy fiovany manoloana ny rapitahaina am'le fakakevitra nataony tetezana faritany araka ny teny ny filohan'ho lafitra no ny tena raha jerena zany sary de filohan'ho lafitra tokoa nanolotra n'lay vola ina moa zany volavolan-dalàna teny amin'ny ramatoministra fa rehefa vakinany ao anatiny de misy fiovana le izy rehefa tonga teny amin'ny teny miara-pirenena io dia isan'ny niadihevitra tao anatiny io satria nanarivo andro mihitsy no nanaovanay an'le izy zany teny teo ny teknisian'ny ministera misy olo tena no lafitra tao misy mpiara-miasa amin'ny ramatoministra de misy solombavam-bahoaka ary misy solombavam-bahoaka tsy miasa tsy matianina ao anatin'lay tontolo asa fanaovana gazety fa mpikambana ao anatin'le voamiera satria manko zay manana zo zany ny solombavam-bahoaka ifidy voamiera anankitelo zay tianao zany zay nidiranao de rehefa mandeha le ady hevitra isan'ny zavatra natezitra ny ministra tamiko zany ny tsy fahalaniny ny lalàna ohatra izay ny divana mba azahoany mpanao gazety tombony isan'zany lay onitra zay angatahana amitsika rehefa misy zany fandikana n'lay fandikan-dalàna ao anatin'le izy am'le asa fanaovana gazety fa tsy hoe resaka droit commun fa asa fanaovana gazety zany dia tsy migadritsika zany fa mandoa onitra rehefa jerevana nefa le onitra tao anatin'le ady hevitra be da be le onitra hoe tena ambony be marina fa rehefa nandeha ny ady hevitra de hoe ka nitrano gazety nge no le patron de presse no mandoan'io de dikan'izay nge zany raha ohatra ka le patron de presse no mandoan'lay onitra nefa le mpanao gazety no mahatonga le patron de presse mandoan'le onitra roan'le patron de presse nge zany le mpanao gazety satria mampamoaka ianao tokony ampiditra vola ho an'le patron de presse ianao ndray mampamoaka vola n'le patron de presse hoe nono nataonao de mandoa 5 millions d'ariary na 6 millions d'ariary dikan'izay matahotra zany le mpanao gazety na manana zavatra marina izy zany hosoratany misalasala izy satria mety ho hafa mifandraisan'le patron de presse aniny ny antony natonga an'lay hoe esorina lay fanasazina am'le resaka lalàna mifeny asa fanaovana gazety satria fa lalàna io fa tsy kody lalàna mihitsy le nakany dia mba hanana n'le mpanao gazety fa asahina zany bebe kokoa satria voary kokoa izy am'le asa nefa rehefa jerenao le sazy de namany mbola mametraka karazana antso be zany ianao eo ambony lohan'le mpanao gazety vo manakendry manoratsoratra zava 10 millions d'ariary 6 millions d'ariary ary tena le farany ambany tonga de any am'le ambony be ohatran'izay hoe 5 millions d'ariary ambany indrindra 10 millions d'ariary ambony indrindra de ny zavatra natao zany tao anatin'izy de niezaka zany nifandresy lahatra tamin'ny namana solombavam-bahoaka na ny mpanao gazety na tsy mpanao gazety hoe tsika mpanao gazety mbola iverina anao gazety rehefa tapitra ty mandama solombavam-bahoaka ty ka raha ohatra hoe tsy mirotsaka tsony na hoe setra mirotsaka fa tsy lantsony de miverina am'le tontolo ny asa fanaovana gazety ahoana ny fomba antoavantsika ny fatatsika ohatry ny ahoana fa mividiny zany mpanao gazety zany de nalatsaka le izy nalatsaka 1 million d'ariary ny ambany indrindra na izany aza mbola misalasala zany tsika hoe arakaraky ny fahasorenana na fahafalifalian'le mpitsara nge zany ny metrahany anazy hoe le farany ambany ve niraisiny sa le farany ambony de natao teo amin'ny 6 millions d'ariary teo zany ny ambony indrindra rehefa nalatsaka ohatran'izay zany izy de fa tsy de nafaly an'le ministera zay zavatra zay satria tena ny insiste ary zay ny tena nandreraka tao anatin'le ady hevitra le ministera milaza ho teknisianina tsisy mpanao gazety mihitsy akoatra ny Rambo Michel na tata ozytsika zany hoe zany le teknisianina miady hevitra aminao tsy miasa saina mihitsy ane na mandoa 5 millions d'ariary anao na mandoa 1 million d'ariary na le 1 million d'ariary nge fa manahirana an'le mpanao gazety tsy hoe fanambaniko anty asantsika ty fa raha resaka moyen zany tsy de hoe manana moyen be ny mpanao gazety zany de zay zavatra zay zany no tsinjovina tao anatin'izy de ady hevitra be le teknisian ka manjary mamerina foana le mpanao gazety raha tsisy arofanina
tsy de le arofanina loatra fa le réalité zany no tenena akoatran'izay a dia nisikotra koa moa zareo zany nefa fana maka an'le vaovao ao anatin'ny androm-panjakana teny raberolo teo hoe ny androm-panjakana ozy ny arovanay zay sy olombavambahoaka na de mpanao gazety ary fa miaro koa zay le androm-panjakana zay misy anay de za koa zany isan'ny nandresy lahatra ny namana rehetrarehetra na mpanao gazety sy olombavambahoaka izy na sy olombavambahoaka tsotra hoe androm-panjakana nge voakitikitika amin'io hoe ka arovantsika ve ny asan'ty androm-panjakana ty sa viraviraitsika de tsy nanaiky moa zany namana sy olombavambahoaka de tsy tafita koa zany le andin'ny fafito zany vaovao tao anatin'le izy de rehefa tonga teo amin'ny resaka fifidianana no lafitra ny tena niteraka debata ao anatin'ny asam-bomiera nytoy tany amin'ny fivoriam-biazony be sy ny maro atrehana de ny mikasika ny fanalana ny filohan'ny lafitra zany ny fandravana ny biraon'ny lafitra tena hoe asarotina mifidin'ny lafitra fa amoraina ny fandravana anazy sao ty zavatra ty tsy lojikitsika am'ty de ady hevitra be tamin'ny teknisianina moa zany zay de io resaka fifidianana io tamin'izay fotoan'izay a tsy mbola ohatran'io ny endriny mitondrany zareo anazy tao anatin'le ady hevitra voalohany a tao amin'ny teny miaram-pirenena ary za manamarina an'le hoe nisy rijateny a tsy za nanomboka voalohany hatramin'ny farany sakafo fotsiny alako teo de niara-miverina teo zay ze fivoriana rehetra asam-bomiera tamin'io lalàna fenasa Fanafoanana Gazety eo tsy mbola bangana ray segondra tamin'ny fivoriana faharoa teny amin'ny CCR somary tara kely de nandrasany zareo zay andrasiko efa ho avy a satria manino tsy nisy olona tao tonga mpanao gazety mpikambana tao amin'ny vomiera raha tsy za de ny filohambomiera fetra rakotondrasoa zolomamboaka ny miarina rivo zay ro lahy ihany zany tonga de efa ahoana raha izy reny zany de tsisy fivoriana mandeha de tsy maintsy miantitra izy zany hoe faravara tsy mba zay ro lahy zany miatrika an'le teknisany fa aveo moa zany tonga solomamboaka ny soavinandrina solomamboaka fi niara-niatrika anay teo le izy fa rehefa atao le fifidianana resy foana satria zareo roa rehefa raisy ray manko fifidianana na roa sy roa na telo sy telo de mahazo manangatanana ny filohan'ny vomiera de rehefa mitovy io de ny filohan'ny vomiera IRD de tonga de mandray sady freedom tonga de manaraka an'le amin'ny ministera izy ny zavatra mampalahelo zany ao anatin'le izy zay hoe mila fandresen-dahatra mafy be natao an'le solomamboaka vao manaraka ny eritreritry ny asa Fanaovana Gazety fa ny solomamboaka sasany baikon'le antoko baikon'le rafitra misy anazy a sy le hoe izy miara-miasa am'le ministera de zay tian'ny ministera zany no narahana de tsy gaga tsika rehefa nakany amin'ny anteny miaran-doolona io lalàna io a ao amin'ny anteny miaran-doolona tsisy Mpanao Gazety tamin'le anteny miaran-doolona teo aloha anazava mihitsy a tamin'ny hoe tokony tsy alefanareo le lalàna rehefa trazao fa misy zavatra trazao na zavazavaina fa tsisy zavatra tsy mikitikitian'ny anteny miaran-doolona tao de ny zavatra nampome rehefa aveo ny ministera de niady taminay tao amin'ny asam-bomiera ambavako ambavanao mihitsy fa rehefa tonga taty satria nisy famakina fandroany an'le lalàna ndray zany izay na tonga le asam-bomiera faharoa taty amin'ny anteny miaram-pirenena fa reo ministera reo de niaro an'io anteny miaran-doolona io nataony de za tam'izay vakivava mihitsy fanganareo lasa avocat ny sena zay tsy mitovy hevitra am'ty fitondram-panjakana ty a sena zay tadiavin'le fitondram-panjakana tam'izao hoe oravana fa io ministera io tompoko de avocat-n'io sena io tamin'ny asam-bomiera faharoa satria manino vitan zareo tany am'le sénateur daholo nanovany zavatra rehetrarehetra nanamboatra araka zay itiavan zareo anazy a an'io lalàna io eto a zany de tena manome tsiny ny sénateur tam'izany fotoana zany isan'ny tena nikitika ary namerina ny zavatra marary atsika tao anatin'ireo lalàna reo zay mahatonga an'le hoe na le ray farany izy a tsy hitany latsahany satria hitan'le ministera zay tsy vitany tany amin'ny sena de nitravaeny taty arina de eo le mahatonga atsika malahelo zany amin'ny fomba fotom-pisainana eo am'le olom-boafidy raha ohatra zany ka mba nanana fijery malalaka zany anteny miaran-doolona tamin'ny farany teo aloha zany ane ka mangamangy fa fomba fijeriko anazy a efa tsy mangamanga ny akamaroany zareo tao fa efa mivadika volomboasary de zareo indray a no nanamboatra an'le izy araka zay itiavan'le volomboasary azy de io teknisianina ny ministera ny serasera io a rehefa namaly anay tao amin'ny asam-bomiera taty amin'ny teny miaram-pirenena rehefa verina fanindroany le rijateny de ny zavatra entiny zareo manazava de araky ny tapaka tao amin'ny sena satria ny sena nanao an'izao ny sénateur nanao an'izao gaga mihitsy ianao mieno hoe fanga zany nareo lasa miaro an'le sena ndray voateniko tao anatin'ny asam-bomiera zany a
Entiko itenena amitsika hoe eto nge le mpanao politika koa misy mampime. Misy mampime hafa ny zavatra teneniny aty hafa ny zavatra ataony. Za aloha tsy fantatra daholo izy daholo le sénateur tao fa raha fantatra de nitontononiko teto hoe ianona nanao an'izany. Fa tsy fantako izy le tao am'le vomiera. Fa foloan'ny senata am'izany mety mahafantatra izy atao anatin'le vomiera. Fa mampalahelo le zavatra natao satria tao io tena betsaka voakitikitika. Io mahatonga anazy mampijaly antsika androany io tao amin'ny senana namboarana anio. Rehefa tonga taty amin'ny anteny miaram-pirenena am'izay le izy. Zany teo de folom-bomiera de solombavam-bahoaka ny Soavinandriana. Za mitsipaka foana. De raisiray le vote satria zay sy solombavam-bahoaka fi ihany zany no manao an'le manangatanana. Satria raha vao tsy membre ao anatin'le vomiera anao na manatrika solombavam-bahoaka tsy mahazo mifidy. De rehefa raisiray le izy manangatahana moramora fetra Rakotondrasoa. Izy miteny iny hoe za de sarotiny amin'ny asa fanaovan-gazety fa iny manara-poana tao anatin'ny asam-bomiera nanao izay nampirafitra ny lalàna io arak'izay itiavandra matoa ministra azy. Eto zany de mametraka hoe anjaratsika mieritreritra fa tombony ho ana sy sady mpanao gazety no nahazo an'le toerana maha-olom-bofidy no malala an'izany ato vilany zany. Ahafahana am'resaka azy io fantatry ny olona rehetra hoe zay nge problème antsika tamin'io e. Zay ny olona antsika mpanao gazety. De eto moa zany de mametraka hoe rapisy raha afaka pitsy nge samy mbola iverinanao gazety any. Fa nikajy ambony ataon'ny ministera io amatotra anazy ihany io rapitsy raha afaka pitsy. Ary rehefa mijery an'le candidat tokana am'izao zany de tsotra ny anahy eritreritry hoe zany candidat tokana an'zareo zany. Rehefa ndresaka tamintsika moa izy tao amin'ny ana de eo vao tena mandinika sara iza moa zany ty Ramatoa ty. Nieritreretiko mihitsy mba taiza nahitako azy inona mba ady nataonao an'ty asa fanaovan-gazety ty nefa izy am'izany resaka amitsika de izy hoe niany zavatra tena ilaiko de misy niady ataotsika fanatsarana an'ty tontolo ty makatsy makary. So de mba tsy le asa fanaovan-gazety no mamaiky anao fa le asa anankiray ery ambadiky ery. De mody any amin'ny asa fanaovan-gazety ianao no manatsaratsara resaka hoe za tena nanao an'izao. Fa raha iny aloha mbola tsy hitako niady nataony tamin'ny asa fanaovan-gazety za efa ela nanao zay tolona tamin'ny asa fanaovan-gazety eto saika efa manahitahitako daholo. Ary za isan'ny tena hoe niady marina nge ny tenin'ny Jesy Rabelo aloha teo hoe za ireny mpinamany ministre ny serasera zareo ry Mac Alphonse ro Limercia. Raha iresaka ady amin'ny fanaovan-gazety ianao tsy mahatonona zany anarana zany de mandaingy. Fa rehefa alefanao niady amin'ny fanaovan-gazety de misoratra anaty generika daholo reo olona teneniko reo. Fa tsy nisy monika zany misoratra tao. Donc tsy androany izy ny andeha amin'ny lesona antsika hoe mikasika ny fahalalana asa fanaovan-gazety tsy rehetrarehetra. Fa ho ataon'olona bloky ao anatiny io de andeha ikendre le toerana hafaria de ny olona barabarainy ao anatin'le za aloha de mametraka hoe ny mety amin'io de foanana aloha fifidianana. Ataovy mitovy ny rezikin'ny olona zay maneritretra anao. Za tsy maneritretra anao foloan'ny olafitra. Tsy mbola ao anatin'ny programma anasako mihitsy zany. Fa za kosa de vonina iady ho any ny fitoviny ny reziky ho an'ny olona zay maneritretra anao an'izany. Fa raha ohatra ka ty style itondrandro mamasosy anazy ty mialatsiny fa tsy io no izy. Ary tena mampalahelo anazy izy satria ny antony ianao olona niady foana am'izany fahalalana asa fanaovan-gazety zany miady amin'ny hoe ahoana mba tonga ty asa fanaovan-gazety mahatonga ianao miady amin'ny fanaovan-gazety de miady amin'ny fanjakana ianao zay ny dikany. Zay ny dikany. Rehefa miady amin'ny asa fanaovan-gazety tsy iady amin'ny Fernancelo, iady amin'ny Lola Rasomaharo, tsy iady amin'ny Nicolas Rabemanjara. Tsy zany mihitsy niady amin'ny asa fanaovan-gazety. Fa matoa anao iady amin'ny fanaovan-gazety fahalalana asa fanaovan-gazety de voalohany le fanjakana mitondra amin'iny fotoana iny zany no manelingelina ny asa fanaovan-gazety. Fa raha ohatra ka tsy misy zay, tsisy mpanao gazety iady amin'ny fahalalana asa fanaovan-gazety zany vao malalaka io. Fa matoa zany mitsangana mpanao gazety na tamin'ny taona firy de satria misy teritery ao zay hitsapa amin'ny mpanao gazety. De zay ary ny mahagaga fa rehefa mpanao gazety ny tonga amin'ny ministera de ohatra ninana vao manadiny daholo izy mianakavy nizanizy io ka hoe mpanao gazety tonga atao amin'izany ministera serasera zany. Fa tsy zavatra mahafinaritra anazy ohatra ny manenjika mpanao gazety rehefa mahazo an'io toerana io. Zay mahatonga ana amin'ny teny raha mba misy olona akaiky ny tena ny arina no mitondra zavatra mba hangatahako voalohany de foan'ny ministera serasera. Tsy lana an'izany. Ary eto ary tonga miteny mihitsy amin'Andriamatoa Andrajo le foany any ministera serasera. Aza mbola mitady olona hafa indray anao asolo an'io raha ohatra ka misy problème amin'ny manamana problème amin'ty raiky ity manko izy ohatra ny anahirana anazy izy io. Fa raha ohatra ka hitady solution ny mpitondra am'izao fotoana zao de manafoana ny ministera serasera ny tena tsotra indrindra. De raha alanao zany izy de tsy asianao solony.
satria hoe alanao izy de asianao solony de alahelo izy rehefa aveo ivadiany eo anao. Hitaro kely ny ady hevitra namana Fidèle Zarapiera, inona no mety ho fiatraikany satria na tiana na tsy tiana misy kajikajy politika zay mitranga am'izao fotoana zao eo nisy olo tena ny lavitry ny Mpanao Gazety zay hoeny am'seny hiatrika fifidianana isika amin'ny taona 2024 akoatran'izay hitsangana ihany koa ilay ANRCM izay voalaza fa autorité indépendant anome ny fahazahon-dalana amin'ny resaka licence ny télé sa radio ny fahitanao ny zava-misy am'izao fotoana zao kisarisary mety zavatra hitranga namana Jesra Belolao teo ny teny hoe raha tsy voafehan'ny fanjakana malaky so zavatra mitranga zao de mety hiteraka crise vaovao. Io any ny zavatra nisy teto hatramin'izay de tsy hitako mihitsy ny fahafinaretan'ny mpitondra ho manery ny asa fanaova gazety. Ina moa ny nampalaza ny profesora Zafy? Tsy izy ny resaka fahalalana sy demokrasia de nalaza hoe rainy demokrasia fa profesora Zafy ene mialatsiny paix son âme. Fa rehefa tena hitany hoe lasa le demokrasia nakatso ny tampoka indray nge rehefa aveo fa au moins zany nisy fotoana lavalava nafana ny joirany zay hoe misy demokrasia nisy fahalalana teto na ny amiral de Deratira kare afaka nyteny avy any andafy niditra atao amin'ny RNM fa tsy nandro mety ohatran'le anahy igny koa niditra tre mandeha ao amin'ny TVM fa tsy mandro satria voagedrogedroka daholo je nanao an'le izy ka zay le na tsika masa na tsika tsy hanao zay ihany io satria ninninna zany zavatra eritreretina anatsarana an'le tontolo rehefa tsy manana fahasahiny tsika tsy manana mpiniavany tsika de tsisy dikan'izany. Inona moa zany zao ny tombony atao hoe ny adivana fahalalana asa fanaova gazety raha ny olona niaraka niady aminao am'zany lasa ministra misy tombony be ohatr'izany atraizandray zany zay nge raha ohatra ka tsy aivona tantara tamin'ny teteza mita inona moa na tonga anay zany niala tamin'Andriamatoandro jela zay filoha am'izao fotoana zao efa zany nge efa fahalalana asa fanaova gazety inona tenen'le président am'zany zay piasa viva amin'io zay da nakarina eo manatrika anay eo ary Laurent Radjason ministre serasera tam'zany izy atalian'ny serasera tao nivo ny fiadidiana république de eo le président ina tenen'le président teteza mita aminay mena da nareo tsy maharo ana noho ny radio antsiva zahay nefa amin'ny viva ny radio antsiva mbola ivelany le viva ny le flou fa enao teneniny hoe tsy maharo anazy mihoatra ny radio antsiva gaga ny asa fanaova gazety tany atao iarovana an'le flou fieritreretany azy de mazava be ny teniko tsotra kely mihitsy tsy nandeha nitady lavitra be fa izy rehefa tsy mety aminao le izy président de ajanony satria tsy zay ny anaovana an'le rafitra na serasera raha tsy te hamitaka an'le président anao zany président zavatra tinga tsy atao an'izany hoe iarovana anao zany fa hitondrana n'lay vaovao tsy ampitana anazy ahatonga ny olona isaina hoe misy rivo-baovao mitsoka eto misy fahalalana eto satria zay ny tabatabana teny amin'ny kianja nge hoe alalaka am'izay tsika ina ny enenjenao président Marc Carvalho raha ianao tsy hanao an'izy rehefa aveo tsisy dikany raha za zao tsika zao miresaka manenjika fitondransika fa hoe tsy mety ny ataony am'le resaka anao fifidianana de manao teritery fahalalana sy atsika mandany le fifidianana fa raha ohatra tsika ndray zany eo de ohatra hoe averina iny de tsisy dikany zany ny anakanantsika ndray zay magagana am'le ministra hoe enao ny ady an'izany ary tena nafanafo manao fandaharana ko mitety an'ireny masivo reny zay tam'izany ko tsisy zay tsy natao hoe manampom-bavako maketsy amin'ny stelany OGM metsy natao daholo zany fa atyarina inao mihitsy am'izay tonga am'le toerana ina zany zavatra tokony ataonao voalohany manao an'izay matotosany zany fa am'izao fotoana zao iza ny mampimemenina atsika le ministre ny serasera ny ady an'izany zay mahatonga na am'teny hoe tsisy rafitra ratsy fa tokony ifandrindra amin'ny hoe fahalalana miresaka nainao manjery tsika zany resaka ANRCM zany nge resaka fampandrina dris zany ao anatin'ny lalàna io miresaka ny resaka TNT nisikiriko zany tao anatin'ny asa mbomera ahoana zany mikasika ny TNT le TNT aloha mbola miandry kely fa makatsy makary satria manino le TNT nge manabanaka amin'ny fanaovana ny tiraraha ty vo miditra amin'ny TNT tsika tsisy resaka hoe de iny le TNT fa nitefitefena hoe tsy mahazo manao anina rubrique anankiray fa fidinany ato de mbola mitady an'le ahoana ny eritreretra sokafa ny bande passante ny TNT zany nge malalaka be valo isanisany orangatiky raha iza ny olona andeha hiditra anao an'y be da be eo fa leo ny olona raha ohatra ka hoe zavatra tsy mamely ny ataonao tsy mahazo nininy ianao tsy mahazo biby ianao tsy mahazo info ianao tsy mahazo nininy
donc le TNT zany vaolana raha hainao manjery fotsiny izy ny asa fanaova gazety any ato amin'ny hainao manjery ny tena misy teritery be any amin'ny resaka gazety antsoratra iny moramora kokoa manangana azy fa ato amin'ilay tena hainao manjery zany ny ainan'le izy de manino ianao raha manao le TNT de malalaky tsika fa manino ianao iny tsy ataonao de ANRCM le ANRCM io 3 le anatiny io fanjakana mibobaka anatiny io zany nampifamaly tao hoe fa maninona moa atsanganareo le rafitra ANRCM nefa le fitondram-panjakana mibetsaka ao de hevitra be de mahita lahatra am'zany teknizany hoe vo mijery anao de vitsy anisany onjam-peo tsy miankana ao anatin'le izy ny hainao manjery tsy miankana voalaza nefa hoe tsy mianka atao malio tena le ANRCM resaka ravitoto iny fa zany ady an'io tao anatin'ny assemblée hoe tsy mety io de ainao hoe zay foana ho any olana rehefa tonga eo am'le toerana de lasa mitelona vao manadino de adino ny zavatra ny adina de mijery ny tombotsoan'ny tena hoe aizany azahoan'le mpitondra vahana kokoa fa rehefa tena anao de ampanao zany anke nataoko tamin'ny andro mangamanga ny teny président Era-Jonary Mampiana hoe alalao io e tsoara voajanahary ny ara-ny adevitra taminah tao anatin'ny azeda tamin'izany fotoana zany hoe aza vao eto le TNT fa tsy nasananao an'izany le fanjakana Era-Jonary Mampiana de tonga ohatrao zao ty fanjakana andro rajela ty de satria te anana maimizy am'le resaka hainao manjery de tsy atao le TNT fa na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy tonga amy TNT ty satria io lalàny resam-pirenena nodikodina aloha fa raha pisy rafakapitsy tonga am'izany any zay zany tiako apetraka ary eto de miantso satria toerana ty fandimbiasana selo indrindra miantso ny mpanao gazety zay mandeha amy tena manokana eo zao mahita misy namantsika mpanao gazety vadibadika mihitsy fa matahotra patron de presse nareo patron de presse misolelaka io ho avy ny andro itenenako anareo zay fotsiny de fa apetrako merci ya ny namana rojo raha tsy misety azafady manoloana ny zava-misy ankehitriny eo ny atao hoe fampitehany zay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay ny fanafoanana ny fifidianana zay kasaina atao amboletra am'izao fotoana zao ny hevitrao ho an'ny namana mpanao gazety sy ny mpanara-baovao indrindra fa ho an'ny olom-pirenena manoloana nyty olana lehibe eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ity misaotranao namana Fernand Selo eto zany de manantitra ny fiarabana antsika rehetra zay manjoy izao fandaharana izao mahakasika ny izao Cellule De Crise zao ny tenanay moa raha miakatra eto de mijoro amina mpanao gazety amin'ny tenanay manokana fa tsy amin'ny rafitra zay misy anay satria mahatsapy izahay fa tena manakaiky ny faharavana ny fahafahana manao gazety atsoatsy noho io lalàna izay hitanay io andiny 5 ihany lay ao anatin'ny lalàna code de la communication lay nambaran'ny député fidèle Razarapera teo andiny 5 izay tsy nandalo tamin'ny asambômiera fa nisisika ho azy teo anefa ireo andiny 5 ireo dia manimba zavatra be ao anatin'ny fahalalan'ny asa mpanao gazety tena fanampenam-bava ankitsirano ny mpanao gazety mihitsy ireo lalàn'ireo ary ny olafitra mpanao gazety izay kasaina ajoro atsoatsy am'ty fifidianana sens unique ty de io mihitsy no ahinay ho lasa rafitra tsy hiaro mpanao gazety intsony fa lasa rafitra pampahory sy rafitra amono ireo mpanao gazety namany ary zay no ahinay ary zay nampatonga anay njoro satria resy lahatra zay fa asa masina ny asa fanaovan-gazety ary raha miteny ny mpanao gazety dia miteny tsy ho an'ny tena no itenenany fa misolo tena ireo vahoaka manerana ny nosy izy aiza moa namana Selo ny vahoaka madinika no ilaza raha sanatrika misy misopatra ny taniny raha misy olona manam-pahefanaka misopatra ny taniny resy any amin'ny fitsarana izy aiza izy no hitaraina aiza manatra nyprofo miany amin'ny mpanao gazety izy manao an'izany raha ohatra ka misy rafim-panjakana ka mampahory ny madinika de aiza ny madinika amin'ny taraina any amin'ny mpanao gazety ka raha ohatra ary ka ho tapenam-bava ny mpanao gazety de aiza tsony zany le vahoaka ny taraina lasa tsy anana fanantenana sy fahatokisana tsony zany le vahoaka am'le fitondrana zay misy nefa le fitondrana dia mampanantena fahafahana sy mampanantena fahaleovatena
ho an'ny tsirairay avy ka ito zany de resy lahatra ny tenanay fa tsy maintsy mijoro iady amin'izao tsirariny zao tsy rary no iaho satria ny lalàna efa vita ara-dalàna zany io raha ny lalàna io lalàna momba ny communication io izay manampina ny fahafahan'ny mpanao gazety maneho ny heviny ankalelahany io ary io ny ahitanay hoe loi liberticide ny loi izay napetraka ankamehana io mamono ny fahafahan'ny olona tsirairay avy aneo hevitra sy anambara izay zavatra tsy rary mianjoady ka izay rariny izay no takinay ankehitriny miaraka amin'ny cellule de crise moa mazava ho azy mitaky ny rariny izay tsy mbola tara raha aemitra io fifidianana io tsy mbola tara raha verenina diniany io code de la communication io tsy misy mahamaika atsika fa ny zava-dehibe de ny hoe mahatsiaro ny olona andrehetra fa afaka manantena izao fitondrana izao afaka manantena izao ministera serasera izao afaka manantena ny tompona andraikitra rehetrarehetra fa olona iaino azy ireo ary olona ampiatra ny rariny sy ny hitsiny eto an-tany sy ny firenena fa izay fanantenana izay no mampatonga ny vahoaka tsirairay avy miandry 2023 satria manantena izy fa amin'ny 2023 dia isy fifidianana madio eo ary zay koa ny faniritsika raha ny tenako manokana dia teraka tao anatin'ny krizy lehibe tao anatin'ny krizy fianarako tany akatso nandritra ny 7 taona de tao anatin'ny krizy lavareny greve foana isa-taona ary hatramin'izao de mbola greve foana isa-taona tsy izany no iriko ary tsy izany no iriko an'ny zanako hoe mbola iainao anaty greve lavareny izy fa fiadanana sy filaminana no iriko ho an'ny olombelona rehetrarehetra ary zay mampatonga anay mijoro eto ankehitriny namana arifina mitodika ato aminao isan'ny azo lazaina hoe vavolombelona ary ihany koa niara-ny aina ny tolona zay niarahana tamin'ny MLE teo aloha roitina aminady hevitra afa-tanteraka ny zava-misy ankehitriny toy ny filazahana fa mpanao gazety mpanohitra zay efa nivaliny ny namana Jesse Rabelolalao teo ny mikasika an'izay eo ianao io ny zava-misy eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary mirona makany amin'ny atao hoe fahampitehana tanteraka sy ny fampizarazarana zany mpanao gazety izany ny olona zay nantenaina nisany ny tabataba tamin'ny resaka fahalalany ny asa fanaovan-gazety tamin'ny fotoanandrony no ministra ankehitriny zay mpanao gazety iverinao mpanao gazety rampitso zay mampitaraina ny mpanao gazety rehetra eraky Madagasikara fanazavanao sy fahitanao an'izao fifidianana amboletra ka sain'ny ministera ho atao izao voalohany io de manatitra ny fiarabanantsika rehetra trany amin'izao fandarana ataontsika izao eto amin'ny radio maro samihafa sy tele za zany de tena mahatsapa fa tena misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena indrindra amin'ny asantsika fanaovan-gazety tamin'isy fotoana tena niaraka tsika tao amin'ny MLE tena zay tena aloha laharana ary nenay tena hoe betsaka ny namana no ny tena inona ataonareo fa onge zavatra resaka fiarova-tseza sy resaka fanaovana tohatra fiakarany zay nefa tsy nindrina satria tena sarobidy aminay le fahafahana tena sarobidy ary za tena isany hoe tena vota amin'izany satria zavatra kely tsisy dika nampigadrana ray volana tadidinareo tsara ary zay mbola istompako ny saintsika mpanao gazety hoe ireo olona ho fidiana zay kandida tokana ireo ve avita ny zavatra nataony lavitry ny mpanao gazety tamin'izany fotoana satria de tena niaraka taminay na tamin'ny sarotra na tamin'ny mora ka zay na nontaniko hoe mahavita ve le olona hofidiana sa fiarovana ny tena tombontsoan'olona fa amiko zany de tena hoe zavatra tsy mety zany ny zavatra atao zao teneniko anao vao tonga tao amin'ny fitondrana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy inona moa nataony voalohany misy ny tana maro zay tena hoe fanandevozana ary ny olona rehetrarehetra nanaovana izany ministera tsirairay ary tena betsaka ny olona hoe sorena satria ohatra hoe andevozana andro sabotsy no asaina miasa ny olona nefa ny olona mba fakanaina zany fotoana zany
misy mpiasa ny RNM sy ny TVM ny tonga de voaroka ary tena maro dimapolo izay ka mandra mihoatra kely raha fahalalako azy rehefa andreo mamelombady manjanaka zavatra tsy misy fotony ohatran'izany androahana mpiasa zay ny tiako tenena teo koa le ECD maromaro zay efa niasa ampolo taona ny tao amin'ny raha televizion mpanjakana io voaroka nefa ny tena hoe mamelombady manjanaka efa taona ny fahatanorany efa taona nanaovany fahaizana rehetrarehetra tamin'ny asa fanaovan-gazety nefa de nydroahana le olona ofidiana amin'izao mpiasa ny ainao manjery mpanjakana vita ve reo hiaro ny namany nefa tamin'izany fotoana izany tsy hitangamba ny teny ve i Monica ny teny hoe aiza tao an'izany nefa izy efa tompona andraikitra tao amin'ny onjam-pirenena io tamin'izany fotoana izany tokony mba nyteny izy hoe mba tsy mety kosa izao amin'ny ministra izay nandroaka an'ireo olona fa mba nahitana fitenenana izany ve izy tsy angamba valiny tena hatramin'izao reo ankizy ireo ka izay no tiako tenenina hoe afaka hiaro ve izy rehefa tonga eo amin'le fotoana nama Monica tsy izy ny olana fa naninona izy nanaiky hoe hiditra amin'ny lalana tery de tery fanontaniana fanampiny ianao zao anisan'ny azo lazaina hoe tratran'ilay hoe fanambarany ny ministera fa tsy mpanao gazety nefa niaraka taminy tao anatin'ny tolony MLE tamin'izany fotoana izany misy an'ity ho lavitra saritsary ny ho apetraka amin'izao fotoana izao ity izay ny ministera no mametraka azy inona no mety ho voka-dratsy nyty fifidianana amboletra zay ho kasaina amin'izao fotoana zay mihitsy ny tena mahagaga tamin'iny de tsy fantatra tsy mpanao gazety ony nefa rehefa avy eo nisany namokana hoe avay le mpanao gazety tsy ny filoham-pirenena de ahoana inona ny dikan'izany amintsika zany ny dikan'izany de tena hoe izy tsy maintsy miala paozy ny fitenin'ny tanora rehefa misy zavatra tsy mety tsy izy tsy anaiko ho diso izany mihitsy fa tsy maintsy misy zavatra elany zany hoe tsy haniny io fa izy manamary tena zay foana de zay ny voka-dratsiny io zavatra io araka ny tenao de tena ho potika ny asa fanaovan-gazety zao ngizy de efa potika tsy misy ny firaisan-kina fa mizara izy zao ary tena minotsika fa tena mizara roa ny mpanao gazety eny mety misy zavatra mety tsy mitovy hevitra amintsika anoany hoe telo zany ohatra na efatra fa izy de mizara roa no potehana nefa raha mijery tsika ho lavitry ny dokotera ho lavitry ny mpisolo vava mba nisy olana ve tamin'izany satria tsy niditra tamin'le izy ny ministera tsy niditra tamin'le hoe fifidianana no lavitry ny mpitsabo na ohatran'izany fa tena hoe nomeny fahalalahana mihitsy zany le reo dokotera sy reo mpanireo fa ny atsika maninona misy antony eo se aloha tena misy antony eo satria tia no tsabana de izy ny andidy amin'ny zavatra sy atao reo nge ao amin'ny raha mahita fotsiny hoe ao amin'ny ainao manjery mpanjakana ve de afaka andany baiko ny sefony izy tsy afaka mihitsy satria ao ane betsaka amin'ny manam-pahaizana ary betsaka ny tokony amenitraikefany amin'io ainao manjery fa tsy afa manoatra fa de hoe tia de tia raha vao manao kely de mety sady voaroaka no interdit d'antenne ohatran'izany ka zay eo no mipetraka ho tanytomindoza mihitsy ny asa fanaovan-gazety raha io zavatra ataon'ny ministera amin'izao io ka zay ny takitsika hoe ndray feotsika hoe alao foanana io fifidianana fa tena tsy mety io ny namana mpanao gazety Benjamina Rakotondramanana io ny olana misy amin'izao fotoana izao misisika ny ministera iroso amin'ny fanaovana fifidianana zay candidat tokana avy amin'ny ainao manjery mpanjakana amin'izao fotoana izao miazakazakainy koa ny faneho-kevitra ny amin'ny hoe famaninona no efa mandeha ny fifidianana no kasaina ho atsahatra eo ihany koa ny amin'ny hoe ny manodidina ny hoe karapanondro no entina hifidy amin'ny andro ny fifidianana mizara tanteraka ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao ary ahina isy voka-dratsy ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety izao zava-mitranga ankehitriny izao fahitanao azy miarabanao selo ary miarahaba ny voaka malagasy moa satria televizionna maro sy radio no manjoy manaraka atsika ankehitriny ny fanontanianao teo dia mametraka olana ny amin'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny
ny zavatra napetraka hoe karapanondro no entina miatrika fifidianana. Ny zavatra misy raha mijery isika dia ny ministera no namoaka an'ilay carte professionnelle tamin'izany fotoana 700 mahery teo angamba no navoakany, nefa raha jerena ny mpanao gazety eto Madagasikara maro de maro. Ahoana moa ny anekena hoe zay 700 zay ireo no nahazo an'ilay carte professionnelle no hiatrika an'ilay anatanteraka an'ilay fifidianana, andeha hiatrika an'ilay fifidianana, nefa ny antony de zao hoe noho ny tsy fananan'ilay mpanao gazety maro karapanondro le carte professionnelle dia izay no nahatonga ny ministera nanao an'ilay hoe ny karapanondro, kanefa ao anatin'izany de izy ihany nefa no nametraka olana Cellule. Maro ny tehiditra nangataka iny carte professionnelle iny, anisan'izany ny tenanay nandefa mihitsy ny atany amin'ny ministera tamin'izany fotoana. Ny anay moa en ligne l'info fanjery tamin'ilay valim-pifidianana tamin'izany fotoana, tsy tao ny anaranay, anisan'ny nalahelo ihany voasivana. Zany hoe ao anatin'izany zavatra zany Cellule misy tsirary ataon'ny ministera, nefa ao anatin'izany ny zavatra misy raha mahita io le tsirariny io iroso amin'ny fifidianana ny ministera kehitriny karapanondro no entina hiatrika ny fifidianana io, ny dikany tsy ara-dalàna zany. Za eto de miteny fohano io fifidianana io, misy mitako moa hoe ahembotra, za manokana de miteny fohano io satria sady tsy araka ny tokony izy, tsy manara-dalàna no tsy ara-drariny satria mbola maro be ireo mpanao gazety no tsy afaka manatanteraka an'izany fifidianana zany. Ny faharoa ihany koa dia ny olana misy ankehitriny ny antom-pisiany zao Cellule De Crise zao moa fantatsika tsara fa ny hanafoanana an'izany fifidianana zany. Maro be ireo mpanao gazety zay manohatra tanteraka izany fifidianana zany noho ny fahitana ny antso-jay ataon'ny ministera, indrindra ny ministra ankehitriny zay mitantana an'izany ministera zany, anisan'ny mahatonga sy manapotika tanteraka ny asa fanaovan-gazety. Ka ao anatin'izany no etsoina moa zany ny mpanao gazety rehetra izay mahatsiaro ny tsy fihetezan'io fifidianana io. Aza matahotra nareo, io no misy miteny, misy tratry ny Tsindry Azolena araka ny tenen'ny honorable teo hoe eo ny patron de presse manery ireo mpanao gazety ao aminy. Tsy tokony atahotra nareo anatin'izany satria matoa mijoro zao Cellule De Crise zao de mijery mitombotsoa amin'ny be sy maro, mijery mitombotsoa an'ilay mpanao gazety mba tsy ho tratran'izay antso-jay izay foana isaky ny anatanteraka ny asany. Ka zay no mahatonga an'ilay hetsika raha-pitso ny anomboantsika azy moa zany de ny fanompom-pivavahana zay tanterahanao amin'ny FJKM katedraly Analakely, manomboka amin'ny 10 ora izy io. Maro be nefa nanao antso teo hoe misy ny namana hoe raha misy fiarahamonina anankiray tratry ny tsindry ataon'ny mpitondra fanjakana izy no antsony ny mpanao gazety. Ka ao anatin'izany izay mpanao gazety ankehitriny miantso anareo amin'izao fotoana izao, ny olom-pirenena rehetra zany mba hiatrika an'izany fampom-pivavahana zany raha pitso zay tanterana ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Ya, mitodika atao amin'ny fianamana mpanao gazety hiery, zay no alalan'ny maro azy a, io ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Iarahantsika malala ary na tiana na tsy tiana zany ny kisarisary miseho ankehitriny a de miroso makany amin'ny fanaovana amboletra ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy sy ny DGCOM moa zany zay miaraka aminy a inona ny mety ho fiatraikany zao amboletra ho atao zao sy ny mety ho avy ny tia asa fanaovan-gazety ty. Le izy moa zany amin'ny ankapobeny efa voalaza namana teo aloha daholo fa raha ny hevitro ndray mijery fotsiny zany a de le izy zany tokony tsy misy hoe
zavatra mbola eritreretina be fa efa hita le izy hoe mandeha makany amin'ny lalan'ny fahampitehana. Tiako ampatsahivina eto zany hoe satria mety gaga ihany ny olona hoe finona moa ny tena fototry ny olana, mety misy tsy malalana ny namana mpanao gazety ary ho anay aloha zany ny joroana eto atao hoe solotenan'ny gazety basy vava. Tsy fantatra aloha fa saika nitovitovy le anay sy ny la gazety teo zay tsy miaraka amin'ny mpanohatra de zay koa tsy miaraka amin'ny mpitondra fa mitantara zay zavatra hitanay. Tiako atongavana hoe satria ve Andriamatoa filohan'ny lafitry ny mpanao gazety, Andriamatoa Gérard Rakotonirina, directeur de publication gazety basy vava, de tsy neritreretina mihitsy ny fisian'io gazety io. Le tiako tenenina am'le hoe tsy neritreretina fisiny na ny fanaovana ny karatra na ny lapiny rehetrarehetra mihitsy de napetraka zany io gazety ohatra ny hoe tsy misy. De zay nefa zany antony ijoroanay am'izao hoe mieritreritra ny tenanay misy zay de miaro zay satria ho potika io asa fanaova gazety io. Ka araky ny teninao teo hoe amboletra, tena amboletra aloha le izy satria efa be de be ny zavatra nyresahana teo hoe tsy mampety an'io zany hoe anao age raha henoko mantsy Ramatoa Monica le fampiresaka tamintsika tary iny ny teny mihitsiny izy hoe tsy mampaninona raha ohatra ka mifanaraka tsika, de efa mba nitsiry fanantenana zany taminay hoe mety androso ihany zany ty asa fanaova gazety ty fa ny fivadian'ny ampitson'iny tena mahakely finoana ary io tsy ny asa fanaova gazety any mipotika fa io misy ifandraisany foana zany io amin'ny raharaham-pirenena ny arina any na hoe tena tsoroko eto fa raha ny mpanao gazety am'izao fotoana zao mety hoe zay mety endrika vaovao fa zay koa nefa ny ohatran-roapolo taona nanao gazety. Fa raha mijery an'ireo le mpanao gazety na ataoko fotsiny hoe nanatra conférence de presse ny Ramatoa candidat tokana tena mba gaga kosa aloha raha toko hoe nisy olona 20 tao mety 10 ny fantatro hoe mpanao gazety mba tsy tena tranay fa tonontonony teo. Zany zavatra zany tokony mbola ametrahana fanazavana tokoa hoe reny ve ny nomena karatra de aiza le mpanao gazety taloha zay neritreretina hoe ty ny tena zava-doza mpanao gazety zange namana selo raha tao anatin'io lafitra raha nanomboka tamin'ny président James Ramarson tokony efa tsisy azany hoe mangataka manao demande manao karta de mamy CV de mamy azao rehetrarehetra zao fa tokony efa ao anaty liste zany fa reto le vaovao tsy mazava reto zany ny tokony atao mazava. De zay tiako atongavana hoe vava-paso amin'ny ho an'ny mpitondra mihitsy le izy fa tsy ho an'ny asa fanaova gazety. Ho an'le hoe candidat tokana izay ho atao ny fomba rehetra andaniana azy am'izao fotoana izao atao hoe anana ny fahaleovantenany ve izany candidat zany raha hatr'izay ankoatran'izay avita hiaro mpanao gazety ve ilay candidat izay atao hoe nresahanao teo hoe afa ny zavatra nresahana nandritra n'ilay fionana tamin'ilay cellule de crise afa ny zavatra nataony ny ampitson'iny. Sarotra be za aloha tena mametraka zay mihitsy ty tsy kilalao ty zany tena raha faratapony eto amin'ny firenena zany asa fanaova gazety zany tsy ino mihitsy hoe candidat tokana tsy afampiresaka tamin'ny mpanao gazety akory nefa halala amin'ny problème mpanao gazety. Ataoko ohatra fotsiny hoe raha fandarana ny nisan'iny le mba fahalalana kely teo tao amin'ny TVM député anankiroa iny tena ohatrany tsy de mampino any iverenany reny kanefa zay le tiako tenenina hoe raha mandeha amin'ny amboletra tsika tsy hevitra mihitsy namana selo potika tsika. Iverina ato amin'ny namana Prince Manantsoavina ny fantaniana mipetraka ihany koa an'ny olom-pirenena de ny hoe fa maninona ny candidat tokana no misy am'izao fotoana izao, inona no antony na tonga nylay candidat tokana ary faharoa toreta amin'ny fotoanandro ny fa nisy olona akaiky ny Ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy zay tokony ho candidat nefa tsy nilatsaka ary betsaka ny ataontsika hoe ny ainao manjery izay ao anaty fitondrana manohana zao fitondrana zao no tsy nandray anjara na nandefa olona iray mpifaninana amin'ny candidat misy am'izao fotoana zao. Candidat tokana le izy satria efa nresahantsika teo ihany hoe kajikajy be deaibe tsy namoaka taratasy zareo, tsy namoaka arete
tsy namoaka naoty nilaza hoe manomboka ny firotsahana hofidiana reto avy ny taratasy ilaina reto zao ny petrabola sy ny sisa fa 3 andro talohan'ny daty ny lazainy zareo hoe fifaranan'ny fametrahana candidature zay voankabary le be volombava kely iny hoe be volombava kely feo hoe menareo fa zany mihitsy ka hoe amin'ny lahady ny fifaranan'ny fametrahana tota-taratasy firotsahako fidiana de 2 hetsy ariary ny filoha 5 alas ray hetsy ny vice président ray hetsy ny conseiller mitotaly eo amin'ny ohatrininy eo zany raha toka ho candidat amin'ity fifidianana filohany io lavitra ty na mana principe manatsoa farany ambany aloha no teneniko hoe 3 millions d'ariary farany ambany fa raha ataotsika nikajikajy amin'ny kajikajy tsotsotra ny conseiller anankiroa isaky ny faritra 320 enina-mbefapolo zany conseiller 720 amin'ny 100 000 ariary 4 millions 600 000 ariary efa 20 millions zay raha ny atsasany 10 millions raha ny vice président raha ataotsika hoe raha isaky ny faritra misy 320 amin'ny 150 000 ariary efa 3 millions d'ariary zay efa tena vola benina rotsaka ho an'ny lista rehetrarehetra tiako tsindrina ihany hoe nisy le hoe ohatra ry zokitata ry zokisoava efa nalaza ane zany efa nankalaza tena mihitsy satria efa natao karakarahan'le etsiketsika tary am'le teknisianina daholo ny ankamarony tonga tao am'le tery alasora ry zokisoava ry zokitata zany moa efa tena nanitsana mihitsy efa nisy fakakevitra tamin'io efa fandiniana io nefa tsy fakakevitra sy fandiniana le resaka akory le resahan zareo fa zavatra hafa no natao tamin'le resaka andresany tsy nisy sanyrotsaka satria voalohany indrindra ny sasany aloha eno ihany hoe menatra tamin'le resaka tsy teny tsony afa hany fotsiny tsika fa fantatritsika iny de ny zokisoava indray efa raha malala fa iny ane efa irakanina hatramin'izay irakira botry ny fanaovana an'iny de atao misitona makarida atao misitona makaty fa tsy mbola nomeny zareo opportunité zany iny zokisoava nefa ela be no maniry teo filohan'io lavitra fa tsy nanongilana ny zareo tsy nomeny opportunité mihitsy miteny indray ianao inona tsy nirosahany candidat sasany tsy fantatro zay indrindra manko no hitondrany zareo faneho-kevitra ihany koa am'izao fotoana zao hoe fa maninona moa nareo izy tsy nirotsaka inona no antony naninona no rehefa tena irosoana ilay fifidianana ho an'ny prinsira manatsoavina mety ahaleo tena ve ity candidat zay alefan'ny ministera am'izao fotoana zao ity ary na tiana na tsy tiana zany ny mety ho fiatraikany eo anivony lay tontolo ny asa Mpanao Gazety rahampitso tonga aloha de hoe fa maninona nareo ny tsy nirotsaka iza ny cautionné zavatra tsy mandeha am'izay laon'ny ohatran'io zavatra efa hita fa tsy mety ve de mbola ho cautionnéna raha mirotsaka ao de micautionné manamarina ny zavatra tsy mety ataony manamarina ny fikafikany manome vahana anazy hamotika an'le asa tsy hirotsaka faharoa ahoana ny hafenonan'izany candidat 370 isa anaty lisitra ray ahoana ny hafenonan'izany aiza nahitana volan'izany iza ny antoka an'izany enao ny tête de liste za ohatra za tête de liste za engaviny namana any amin'ny faritra hoe ndao mba hiaraka amiko maro misy ny nanohana tena misy tena hoe zay hiaraka aminao misy ny tena hoe izy ny andony vola fa tsy feno le izy aloha zay ny anankiray ahoana ny akoatran'ny fandresen-dahatra an'ireo candidat reo zany
inona moa no tokony hirotsahana am'le izy raha ohatra ka hoe ny tenanao raha tsy ao anatin'le lista ny nangataka karatra aneka ny akamarony tsy tafiditra hoe ao anery Fernancello ka misy hoe papirina document tafiditra hoe avy amin'ny patron tafiditra hoe zay indrindra manko no resantsika eto hoe misy hatramin'ny hoe piasan'ny Suena ary ny gazety La Croix zao nanamarina fa misy tsy mpanao gazety avy eo aminy nangataka nahazo ary tafiditra ao anatin'izany listra zany zay akamakama sy ny zay tiana nampidirina tao nampidirina tao hoe marina nge ny teny namana hery Andriamitatsoa teo hoe ny mpanao gazety rehetra tao anaty lista hatramin'izay ka mbola perinasa tsy tokony manao demande tsony fa tokony automatika fotsiny iny hoe mbola perinasa taratasy maha-perinasa anazy fotsiny angatahana angambany hoe mbola iza zay mbola perinasa ao anaty lista teo aloha de mandefa taratasy ok zay tsy aperinasa sisany diniany zareo ny dossieny fa maninona misy mpanao gazety efa 5 taona nesana 5 taona nesana mbola ilana kisima am'izany kisima mihitsy fa nanina asarotina le zavatra ahafahana mibatoerana eo am'le izy toy ny atao hoe fanio-kevitra iraisana ho an'ny fanafoanana n'izao fifidianana atao amboletra izao zay ataony Cellule De Crise misy ny rampitso zany hoe ny hotanterana ilay fotoam-bavaka iza no avy ao ny mpanao gazety sa misy olo-pirenena tsara ngamba omena ny an'izay vaovao zay ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fanio-kevitra iraisana am'izao fotoana zao toy any etsika rapitso alarobia 9 oktobra 2024 etsy isy fitaom-pivavahana zany ho tanterahana hitondranam-bavaka ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety manerana Madagasikara zay anasana antsika mpanao gazety rehetra zay afaka tonga eny atoerana anasana ihany koa ny olo-pirenena tsy akanavaka tsy mifidy hoe iza na iza fa rehefa matsiaro tena hoe olo-pirenena ianao matsiaro hoe ilaina fampahalalam-baovao ilaina ny safidy amin'ny fampahalalam-baovao ilaina manana safidy maro amin'ny fampahalalam-baovao fa tsy hoe fampahalalam-baovao giaza amin'ny fanjakana fetokana de tonga ava miara-mitrotro ambavaka aminay rapitso anty asa masiny ity satria asa masina iankina amin'ny firenena sy ankina ny fiainana andavanandro tiako tsindrina kely am'le hoe safidiny olo-pirenena amin'ny zay fampahalalam-baovao tiany arahana eto zany de ho apiko kely fangatahana ngambany hoe aleo alalaka ihany koa fidiran'ny televisionna rehetrarehetra zay mbola tsy ao anatin'ny satelita hiditra anatin'ny satelita ohatra ny hoe canal sat ny Star Times sy ny sisa aleo alalaka fa tsy poretina hatramin'ireny tompona orinasy ireny koa hoe tsy mahazo mandray andreo nareo isan'ny nahazo an'izay atsojay zay ny ABC, Real TV, ny MBS sy izay mbola tsy nitaraina taty aloha fa nefa nitaraina teo aloha efa hitatsika ireny sy ny mbola manamafy de tateriko eto mihitsy fa tsy ny mpanao gazety rerekoriny ina moa zany ny asa ho ataon'le mpanao gazety raha tsy misy le orinasa fanaovan-gazety tsy maintsy adivana koa reny aleo hiditra ao daholo na ny Amitié TV na manokatra tele koa i Pasteur Mayol avelao hiditra anaty satelita fa tsy hoe TVM tsy mandefa ninina tsy fantatra hoe inona fiteteza paritra ataon'ny fitondrana sy ny oeraoera foana ve no jerevan'ny olona aleo ny olona anana safidy rehefa manana safidy ny olona milamina ho azy io mety ny anareo ireny tia nijerena rehefa leo an'ny hoahoa aty amin'ny sasany izy fa aleo ny olona anana safidy azakiazana io zavatra io ilainareo io amin'ny 2023 ilainareo io zavatra io ary ao aorian'ny 2023 tena voamaika ilainareo io fa efa be de be ny zavatra na diso anareo toy ny lalam-panorenana io zay tsy afahan'ny président mikofoka amin'izao amin'le article 54 iny de efa diso tamin'iny de aza manao adisonantsony afatra ho an'ny mpanao gazety rehetra manerana ny Madagasikara satria raha ny vaovao de manomboka misy zany ny fivondronana any amin'ny faritra eo ihany koa ny tsindry ataon'ny candidat zay mbola tsy lany de efa mandeha ny atao hoe ny pression am'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tsy maintsy andanana mifidy amin'ny andro ny fifidianana
ny any amin'ny faritra aloha zany de isaorana be dia be mihitsy anareo a za tsy tena maro tsy tena hoe betsaka tsika moa vitsy kely roa telo ray arangamba mba miaraka amintsika any amin'ny faritany mety hoe faritany Tamatavy de olona anankiray mba manohana atsika de mitady iseho amin'ilay be eto tsika hoe maro be na ohatran'izany fa misy ianareo izay manohana sy manao hevitra amin'ny tsy fakasitrahana nyty fifidianana ataon'ny ministera amboletry ty de isaorana be dia be mihitsy misaotra betsaka amin'ny fampitamba vao ampitao foana hoe inona indray ny teriterina ataon'ny Monika sy ny namany, inona ny tenen'ny Soava taminareo, inona ny natsondry Tata sy ry iza moa le ao amin'ny SM radio iny, inona ny tenen'ny Ikama, inona ny tenen'le DGCOM be volombava kely taminareo, indrindrindrindra fa reny DRCC manaporitra anareo reny, tataray anay foana, tataray foana. Fa ho ampitainay foana ary ho taterinay foana hoe misy an'izany zavatra izany, tsy maninona raha voaporitra nareo tsy maninona fa ny fifanohanana amin'ny fo ny zava-dehibe fa zay tsy hemotra ary ezaka hatramin'ny farany hangataka ny hanafoanana ny fifidianana io rehefa miziriziri izy hitanay ny atao. Ya, fanombohana ny anio satria itoy ny hetsika ao anatin'ny Cellule De Crise ary efa manaraka ny zava-misy ny Mpanao Gazety rehetra manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny famitinana angamba ny zava-misy ho antsika izay manaraka ny ity fandaharana fa ny okevitra iraisan'ny Mpanao Gazety ity dia ny hoe nisy ny andohany tokoa izao olana izao ary tao anatin'ny heritaona teo eo no nisy izao atao hoe fifandonana mivantana na ankolaka teo amin'ny ministera sy ny holafitry ny Mpanao Gazety izay olom-boafidy na tiana na tsy tiana olom-boafidy ireo holafitry ny Mpanao Gazety izay nezahana moa araka resahany namana Fidèle Zarapera teo ny amin'ny hoe famaranana ilay mandat ny ordre teny amin'ny assemblée. Nisy ihany koa efa nisy ny AG izay nikarakarainy ny holafitry ny Mpanao Gazety tamin'izany fotoana izany tany am-piandohana dia nanaraka ny lalàna ny ministra ankehitriny saingy rehefa nandeha ny fotoana rehefa nisy ny olana satria nisy membre cabinet ny ramatoa ministra izay nametra-pialana anisan'izany ny namana Didira Tsimbazafy dia nanomboka teo ny olana teo amin'ity resaka holafitra ity izany hoe ahitana kisarisary ihany koa ny amin'ny hoe tsy fitiavana olona no entina amotehana izany tontolo ny asa fanaovan-gazety izany. Teo no nametrahana an'ireo rafitra izay vomiera izany hoe fisandohana andraikitra ho an'ny vomiera natsanga nitendreny ny ministra ankehitriny ary dia io vomiera io zany no lasa nanao ny asan'ny holafitra izay tokony ametraka an'izany commissionna izany namoaka ny listra ary eo no olana amin'izao fotoana izao mitranga satria tonga tany amin'ilay 55 bis izay niresahany namana Fidèle Zarapera teo ny amin'ny hoe tsy nandalo tao amin'ny assemblée izany rehetra izany fa nasisika tany amin'ny Sénat ary hiarantsika malala ny vokany ankehitriny. Na tiana na tsy tiana dia isy fiantraikany lehibe ho an'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ny zava-misy ankehitriny ary ny zava-doza dia ny mety atao hoe olana hitranga any amin'ny fifidianana izay ho karakaraina amin'ny taona 2024 raha toka mitranga ity amboletra amin'ny resaka fifidianana ity. Kandida tokana izay tsy hamaha olana, tsy hamaha ny olana ny Mpanao Gazety izay atao hoe ho an'ny ministra ankehitriny ministra izay ny antsehatra ny tabataba tamin'izany olany fahalalany ny asa fanaovan-gazety izany no lasa mirona mandika an'izany. Tadidiko tsara mihitsy ny tenin'ny ramatoa ministra tamin'ny fotoanandro ny amin'ny hoe ny tena fahadisoana dia ny mamerina ny zavatra iray izay lazaina fa tsy mety nataony ny teo aloha. Ankehitriny atsipy ngamba ny afatra ho an'ny ministra ny serasera ankehitriny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ny amin'ny hoe mety ho vitanao ny anatanteraka an'izany fifidianana izany fa zao averina aminao ireo teny rehetra no lazainao tamin'izany fotoana izany ny amin'ny hoe ho tsarainy tantara ianareo ianao moa zany izay ministra ankehitriny satria iverina iantsehatra ao anatin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety izany raha hatrizay miala tsy ho ministra ary hipetraka ho tantara ny amin'ny hoe
tamin'ny fotoanana ministra Andramatola Rahatena Rakotondrazafy izay nitabatabany zany fahalalana ny fahalalana ny asa fanaovana gazety zany no namoritra an'izany fahalalana ny asa fanaovana gazety zany. Eto am-pamaranana ny fandaharana zany hoe ny faneho-kevitra iraisana dia maneho fisaorana sady ho atsika rehetra mivondrona ao anatin'ity cellule de crise ity izay nijoro ary vonina ny iary tanteraka an'izany fahalalana ny asa fanaovana gazety zany. Ny mahasamihafa azy aloha amin'ny hetsika nataony Ramatoa Ministra teo aloha de ny hoe itya ain-dehibe an'izany fahalalana ny asa fanaovana gazety zany aloha ny fahaleovantenany holafitry ny mpanao gazety izay kasaina hopitehana am'izao fotoana zao, kasaina ho atao olom-panjakana ary zay ny zava-misy dia zay ny mahasamihafa azy ny amin'ny hoe foany tanteraka aloha ity fifidianana ity alamino fa misy ny korotana. Mpanao gazety anisan'ny matianina eo anivony tontolo ny asa fanaovana gazety avokoa no niaraka amintsika ato anatin'ny cellule de crise ary mbola isy ny mpanao gazety maro ho avy eto amin'ny fotoana manaraka. Mankasitraka atsika rehetra nanaraka n'izao fandarana izao de mirary sosady eto izahay de miantso ny mpanao gazety rehetra izay mbola vonina ao anatin'ny tia cellule de crise ity mampanantena atsika fa isy foana ny fandarana tahaka izao iresahana ny olana indrindra moa zany mikasika an'ity fifidianana amboletra kasain'ny ministera ity. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.